Baolina kitra izay ihany fa ho an'ny eto Analamanga dia niditra tamin'ny andro 4 tamin'ity faran'ny herinandro ity ny fiadiana ny tompondakan'Analamanga taranja baolina kitra sokajy Ligue 2 efa madivadiva ifarana. Araka izany ity fifananana ho an'ny sokajy Ligue 2 ity satria dia andro 4 sisa dia ho fantatra ireo ekipa anankiroa hiakatra amin'ny diviziona voalohany amin'ny tompondakan'Analamanga manaraka. Ny faniriany rehetra dia mba tsy hisian'ny kajikajy indray ao anatin'izany andro 4 farany izany afahana mahazo ekipa matanjaka ao amin'ny sokajy diviziona voalohany mba hisorohana ny fiadinan'ny lentan'ny baolina kitra eto Analamanga. Tsapa tokoa mantsy tato ato fa somary nilatsa-danja izany baolina kitra eto Analamanga izany. Jerenao ao anatin'ity fanadihadiana ity ny vokatra azo tao anatin'izay andro 14 ny Ligue 2 eto Analamanga izay. Lalao roa natao tetsy amin'ny kianja Mahamasina ny sabotsy, ny ampy lalao roa natao tany Kareo ny andro ny alahady no nentin'ny Ligue n'Analamanga taranja baolina kitra. Nanohy ny fiadinan'ny tompondakan'ny sokajy Ligue 2. Ity fifanana ity izay niditra tamin'ny andro 4 tamin'ity faran'ny herinandro ity. Tetsy amin'ny kianja Mahamasina aloha dia alavy ny ekipan'ny CFFA ireto ny akanjo fotsy amin'ny sary ireto tamin'ny isa 4-0 ny ekipan'ny Niditra FC. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 3-0 ny CFFA. Anarak'izay dia tamin'ny isa tokana arainy-0 no nandresen'ny ekipan'ny FFC ny ekipan'ny LGK Plus. Tany Kareo indray dia nomotsan'ny SJ Mada tamin'ny isa 4-0 ny ekipan'ny Étoile Bleu. Ary farany dia resin'ny Fosa Junior Espoir tamin'ny isa 2-0 ny CFTFC. Andro 4 sisa dia ifarana ity fiadiana ny tompondakan'Analamanga sokajy Ligue 2 ity ka ahafantarana ireo ekipa roa voalohany hiakatra sokajy diviziona voalohany amin'ny tompondakan'Analamanga manaraka. Ny faniriany rehetra dia nivoahan'ny ekipa mendrika fa tsisy kajikajy indray amin'ity fifananana ho an'ny sokajy Ligue 2 ity.